fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Izany feokira izany ndray dia Herliva Razafy Manantsoa no miaraka aminao ao anatin'ilay fandaharana iray vatsy iray aina. Fifaliana ho indray ny mandroso ao an-tokantranonao ary dia manolotra ny arahaba amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo, manona ny fiadanany ao amin'ny tokantranonao izay mandray izay onjam-peo izay indray. Dia alohan'ny hanomboantsika ny fotoana dia andeha apetrakantsika amin'ny Tompo ity fotoana ity. Ivavaka sika. Endre ny fitiavanao Andriamanitra, tsy takatra ny sainay ny fomba fiasanao, fa mandamina sy mandrindra ny amin'ny fiainanay manontolo ianao ny atsipirian'ny fiainanay. Ankehitriny dia ampiaonao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao indray izahay, mba andre zay rehetra mahasoa ny amin'ny fiainanay araka ny sitraponao. Dia manolora saina Andriamanitra, ny fananao masina ny taridalana, fananao masina ny elolanana ny mponiny tsirairay avy izay mandre izao fandaharana izao. Ahaizany mamantatra zay rehetra araka ny sitraponao. Dia aza velana kery ny asa maty ny Satana rehetra izay mety anelingely, ny feo sy ny tabataba rehetra na avy any ivelany na avy ao anatinay, fa ianao mihitsy no manjaka sy orenay amin'izay rehetra ambarandray amin'ity androany ity. Dia raina ny anaranao Andriamanitra, fa hanao ny zavatra rehetra amin'ny anaranao Jesoa Kristy Tompo. Angatahanay hanonanay an'izany vavaka izany, misaotra Andriamanitra. Amen. Dia tsika anaraka hira iray ary orin'izany dia andinika lohahevitra iray isika. Sikizao no yaraka ikika fa fitiavan'Andriamanitra. Sikizao no yaraka ikika fa fitiavan'Andriamanitra. Sai rehetra tena terak'Andriamanitra mahalala azy, io
tsara olina sy mirindra esatry jesosylay fototrira fitany no fehizo indrindra zay rehetra tena terakandriamanitra mahalalazy io fitiavan'io no misy avy aminitsy ata ho vazivazy atony tokantrano tena tsara olina sy mirindra esatry jesosylay fototrira fetany no fehizorindrindra ty an'io tiara dia ijery anytsika ny amin'ny fifandraisandray aman-dreny sy ny zanaka na ho resahana foana azy zany dia zavatra iainantsika isan'andro dia mahatsara atsika ny mandinika trany ny amin'izany fifandraisandray aman-dreny sy ny zanaka izany satria zany no fiainana isan'andro ary ahitantsika olana matetika eo amin'izany fifandraisandray aman-dreny sy ny zanaka izany ary hojerevantsika manokana amin'ty an'io tya dia ny amin'ny hoe faniliana ohatrany hoe ailika zany fahatsiarovatena ny zanaka voailika sy ny hoe fihetsika na fiteny asehondray aman-dreny a izay to atsapan'ny zanaka hoe manilika azy a ny ray aman-dreniny izay majerevantsika angatahantsika mba fitarihan'ny tompo hoe mba ho azotsika izay afatra tiany tompo ampitaina ao anatin'izany a fa misy zavatra indray tsy apozytsika eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny zanakitsika dia nefa ireny no miotrika ary dia miteraka fankalana na fatapahana fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany hojerevantsika ny amin'ny faniliana zany amin'ny zay moa zany ny azo andikana azy amin'ny teny frantsay ndre rejet zany inavy ny endrika faniliana mety ho vitany ray aman-dreny na mety ho asetra ny ray aman-dreny ny zanany a eo anolohan'izay zavatra mety ho manohitohina antsika ray aman-dreny noho ny fihetsika na fiteny na fomba fiainany zanakitsika izay tsy akasitrahantsika na manelingelina ny fomba fijerintsika sy ny fisainantsika zany misy zavatra samihafa endrika faniliana izay tsaron'ny zanaka hoe ailika izy eo anatin'ireny fihetsika na fiteny samihafa ireny a izahantsika ho jerevana zay fa misy matetika rehefa tafotohina itsika na tohina ny amin'ny zavatra zay ataon'ny zanaka na amin'ny fiteny na fihetsika na zavatra nytanterahany a dia maneho an'izay hoe endrika fanilian'izay sika ndreo jerevantsika ary aloha ny ten'andriamanitra marika toko 7:12 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy tompo ary na iza no mahatafotohina na iray aza amin'ireo madinika mino ahy ireo dia tsara ho azy raha natonana vato lehibe fikosoam-bary ny vozony ka tsipy ao anaty ranomasina izy le tapany voalohany tena hojerevantsika ary na iza mahatafotohina na iray aza amin'ireo madinika mino ahy ireo misy afatra mpitain'andriamanitra eto zany hoe aoka tsy hanao zay ahatafotohina an'ireo madinika ny lehibe indrindra moa zany hoe madinika zany aloha azo jerevana hoe kely nefa eto zany hoe izay kely mino an' Jesosy Kristy zany ho an'ireo zanak'andriamanitra zany mino an' Jesosy Kristy raha am'ireo zany no manao zay mahatafotohina azy tsika dia zavatra tena fahotana atao hoe mahafaty satria raha ny tenin'ny tompo eto dia hoe asiana vato dia alefany anaty rano ary tsy hiverina intsony zany hoe tena mahararirary amin'ny tompo zany ny zavatra ataontsika lehibe mahatafotohina na mahakararirary andreo madinika ireo indrindra ny madiniky ny tompo zany ka izay no mila hitandremana zany a satria tsy zakan'i Jesosy Kristy
ny ampahoritsika ny zavatra ataotsika mahatafotohina an'ireo madinika ireo mahatezitra n'Andriamanitra izany zavatra ary zay ny mila dinihana hoe amin'ny fitenina amin'ny fihetsika na amin'izay rehetra atao tsara jerena hoe sao de mahatafotohina ny ankizy ny zanaka ny tanora izany zavatra ataotsika ray aman-dreny zany de zay rehefatsika ny Efesianina toko 9 diny voalohany hatramin'ny 14 avakina ny anaran'ny tompo zany anaka maneke ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo fa marina izany manaja ny ray sy ny reninao fa izany no didy voalohany misy teny fikasana mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany ary ianareo ray aza mampahatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy sy ten'Andriamanitra ihany koa zany milaza ny tokony aneken'ny zanaka ny ray aman-dreny mahay manaiky manaja ray sy reny ary mahita tompontsoa eo anatin'izany fanekena sy fanajana ray aman-dreny zany ny tompontsoa azy de zao hoe mba ahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany lasa ela velona zany ary mahita soa ao anatin'izay fa misy andraikitra zay apetrak'Andriamanitra kosa ao amin'ny ray aman-dreny de ny hoe aza mampahatezitra ny zanakareo ary eo amin'izay no ifandraisantsika amin'ny aloha hevitra hoe faniliana zany endrika faniliana mampahatezitra rehefa matsiaro voailika ny ankizy malahelo izy efa fatatsika hoe ny alahelo dia teraka atezerana zay rehefa aveo inavy ary reo endrika samihafa izay to ny mampiseho faniliana izay satria fahitatsika hoe rehefa misy zavatra ataon'ny ankizy tsy araka zay fomba fijeritsika na fomba fisainatsika indrindra hoe tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra malahelotsika mahararitsika mangifiry mahatahoratsika ny amin'ny hoaviny ary ny fahitatsika tany aloha menatra koa sika alohan'ny izay zavatra ezaka efa natao manoloana ny manodidina na ny paraiky fikambanana na ny paray fiangonana hoe izave nefa ny zanako ohatran'izao zavatra izay tanterahiny setrin'ireny zavatra iny matetika de maneho an'ilay faniliana am'izay tsika indreo jerevantsika ary inavy ary zany faniliana zany fa milohan'izay de aleo tsika aloha anaraka hira anankiray indray Rezanako manieno inao izao be fity mangorapoana Rezanako mody sao maty ianao Fapeny bibity amody Aizao lalanao isanako lomenina Lalanao wanyanganyta Pansaka vayanao sapaluta makiamudi Kamuna magtani tsiudi Aizao lalanao isanako lomenina Lalanao wanyanganyta Pansaka vayanao sapaluta makiamudi Kamuna magtani tsiudi Nizavatry ny tany sao masivanao Arena metilany tsy mavonjy anao Izao ireriany no iatamanao Ka mbola manontany tsy ody Aizao lalanao Izanako lomenina Lalanao Anyandanytra Panjaka vayanao Sapaluta makiaody Mangkani ciudi Aizao lalanao Izanako lomenina Lalanao Anyandany tranga Panjaka vayanao Sapaluta makiaody Kamuna mangkani ciudi Mamiraka jerena lala tsitrapo Kakusukulamena mamitakani fo
isitrapony tena mameriny aina ary kamiverena mody aizaoaizany lalanao isanakolombelona aizaoaizany lalanao manyandanitra manjanavaianao sapanona maikaody kamona mangany tsy ody aizaoaizany lalanao isanakolombelona aizaoaizany lalanao manyandanitra manjanavaianao sapanona maikaody kamona mangany tsy ody va isaho tomponaina nijaloanao ka enamolotraina mahamtsenana mirako mitaraina mody aianao ka asa mamalaina mody aizaoaizany lalanao isanakolombelona aizaoaizany lalanao manyandanitra manjanavaianao sapanota maikaody kamona mangany tsy ody va aizaoaizany lalanao isanakolombelona aizaoaizany lalanao manyandanitra manjanavaianao sapanota maikaody kamona mangany tsy ody va. Voalohany zany dia endrika fandriana dia fandavana tsy resaka, fandavana tsy resaka eo anatrehan'ny olana mety misesisesy izay ifanolana antsika amin'ny zanakitsika. Izany hoe zavatra ataony zany na tadiaviny ho tanterahina na zavatra efa tanterahiny na amin'ny fomba fitenina rehefa mety hoe zavatra ataony ka manohitohina atsika dia lasa alai-panahy matetika tsy te hiatrika an'ilay olana intsonysika, tsy te hiatrika an'ilay olana intsony, tsy te hitady vahaolana intsony. Dia ny zavatra izay irosoana matetika son'ilay aman-dreny zany a dia fanapahana ny fifandraisana, fanapahana ny fifandraisana. Izany hoe rehefa tsy hitandray aman-dreny intsony inona indray no ataony fomba entiny ananatra no hitezanany zanany dia izay hevitra anankiray ataon'ray aman-dreny hoe tapahana ny fifandraisana, tsy miresaka amin'ny zanaka, tsy miresaka amin'ny zanaka. Mety ho andro maromaro zany hoe tapahana aloha ny fifandraisana, anehoana n'ilay atezerana, anehoana n'ilay tsy fahafaliana dia tapahana ny fifandraisana, tsy miresaka amin'ilay zanaka intsony. Ary tsapan'ny ankizy io fantany hoe tsy miresaka amiko intsony dada na ineny, satria hita eo zany hoe zavatra farany tsy maintsy ifampiresahana sisa ny ifampiresahantsika amin'ny zanakitsika. Ohatra hoe ny fanolorana ny sakafo, ny fiantsoana amin'ny sakafo, ny fanomezana, ny sarandalana ohatra ny amin'ny tomobila sy ny sisa, zavatra zay farafahakeliny tsy maintsy ifampiresahana aminy sisa ny ifampiresahantsika. Fa zay hoe fifanakalozana sy hoe fanehoana fitiavana ao anatin'izay resaka zay tsy manao intsony ray aman-dreny matetika, satria tohina dia tiantsika ray aman-dreny aseho hoe tsy falitsika tetritsika malahelo dia maneho an'izay hoe manapaka fifandraisana izay. Eo anatrehan'izany nefa dia ny ahoana ny fahatsapahanyilay zanaka an'izay zavatra izay. Tafita arak'izay tiatsika afatra ampitaina izay ve any amin'ny zanaka izay hoe tiako ho tsapany fa tsy mety ny ataony, tezitra na malahelo amin'ny zavatra ataony io dia izay no mahatonga tsy miresaka aminy. Tafitany aminy ve izay sa ahoana ny fomba andraisany an'izay zavatra izay. Ny zavatra mitranga matetika dia izao ny andraisany ankizy azy, satria tsara marihana aloha zany fa eo am-panatanterahana an'ilay zavatra ireny izy dia everiny amin'ny fomba fisainany fa mety ilay zavatra ataony, mety aminazy zany ilay izy. Ary rehefa mety aminy dia gaga izy zany amin'ny fihetsiky ny ray aman-dreny efa maninona no manao an'izany zavatra zany manapaka ifandraisana ary to tsy miresaka, gaga izy. Dia ny fahatsapahany azy hoe ahilika izy, zay zany le endrika voalohany zany isehon'ilay fanliana, fandavana tsy resaka. Fahatsapahan'ilay zaza dia hoe ahilika izy, tsy raharaina izy. Ary rehefa zay no fahatsapahany azy dia
tsaroany hoe malahelo izy zany eo anatrehan'izay maharary azy koa zany zay hoe endrika fanlihina ataon'ny ray aman-dreny zay amin'ny alalan'ny fanampahana fifandraisana izay ary de zay no hoe mila hitandremana satria rehefa maharary azy le izy tsy zakany satria izy zany miandry tsy hitantsony lay fampiresahana mety ho fatany ihany hoe nohon'ilay zavatra izay everiny ray aman-dreny no fahadisoana taony no mahatonga ray aman-dreny manapaka fifandraisana nefany eo amin'ny lafiny anankiray hoe izy efa aminy zany a tsy deso izy ary tsisy zavatra tsy mety tanterahiny fa any amin'ny fomba fijeritsika azy ny hoe tsy mety le zavatra dika zany tsy mifankahazo zany tsy mifankahita ilay hevitra anakiroa satria ny ray aman-dreny mihevitra hoe le zanaka diso le zanaka mihevitra hoe ianao ray aman-dreny no diso satria tsy mahazo an'ilay olany zany de eo zany de efa misy ady ifanatrehany io a eo anatrehan'izay ary ny tena loza de hoe matsiaro voahilika izy maharary azy zay hoe tsy rara iny izy ary mitambatra ny zavatra reny a de mipoka rehefa any aoriana de ny zavatra andraisan'ny zanaka azy de hoe tsy tiany izy zavatra zay ezaka ataotsika anehoana fitiavana tsy hitany reny fa itony zavatra tsy kelikely zay miendrika fanlihana itony a no manjary lasa mibahana sy mavesatra ao anatiny fantatsika hijery zavatra faharoa indray izany hoe mety anehoandray aman-dreny a fanlihana izay efa hitatsika hoe rehefa misy zavatra adalàna ataon'nika izy amin'ny fomba fijeritsika ray aman-dreny azy de malahelo sika sy tezitra de zao koa zavatra anankiray zany tanterahan'ray aman-dreny a endrika fanlihana faharoa hoe fandavana tsy ampahery fandavana tsy hanome tambitamby zany hoe lasa tsy manome affection ntsony zany raha atao anaty amin'ny teny frantsay atao anaty farangososina hoe affection zay hoe lasa tsy mampahery tsy manambitamby tsy mikarakara azy itsontsika ohatrany hoe mitovitovy amin'ilay manapaka fifandraisana ihany fa ary zany a lay firesahana aloha zany ny tena songadana fa eto zany mety efa sady tsy mety miresaka ihany fa tsy mampahery tsony miresaka tsika saingy mbola tsy levona ao anatitsika lay fahadalàny de mbola malahery sy tezitra tsika mbola miziriziry mbola manao hoditro-po eo an'lohan'ilay fahadalàna nataon'ilay zanaka tsy mety hanome tambitamby itsony araka zay mety fahazarana efa nisy mety efa nahazatra atsika ray aman-dreny zay hoe manambitamby ny zanaka izay mikarakara ny zanaka izay manome affection ny zanaka izay misangisangy zay mety ho fataotsika fahazarana nisy teo amintsika satria zay no anehoantsika an'le fitiavana zany de no le zavatra zay atao manakatsakana atsika am'le fahadalàna de tsy manome andreo tsontsika ary andrasany io izy zany tsy mahafantatra hoe tsy mahatsapa aloha atao hoe tsy mahatsapa hoe nohon'ilay zavatra nataony eny everiny ho mety no mahatonga an'izao tsy fahatanterahanyray aman-dreny dadanaineny an'ilay tambitamby an'ilay kalain kely fa de maharary azy io satria andrasany le izy aizary le izy tsy hitantsony de tsaroany ray hoe ahilika izy zany ohatrany hoe tsy tiany izy ohatrany hoe tsy rara iny izy zay ny andraisany azy fandavana tsy ampahery tsy hanome tambitamby ny vokatra de maharary azy io satria andrasany io ilay ny vatany io a de maharary azy io itsika koa tsy andaniny te ampiseho hoe tezitra aminao a malahevony amin'ny ataonao a de zao mahatonga manao an'izao any aminy tsy zay fa hoe tsy tiany izy ahilika izy tsy mifankahita indray zany le hevitra anakiroa avy any amin'ny fihetsepon'ny ray aman-dreny a sy ny tanjona tiana tongavana sy ny fihetsepon'le zanaka manoloana n'ilay endrika fanlihana ataotsika ray aman-dreny zany mila fitandremana sika satria mankararary ny ainy reny ary aoriana de fahatsapany azy zany saky misy zavatra mitrango zay de hoe tsy tiana izy za tsy tiana za tsy rarahina zany hoe jerevantsika eo zany aty amin'ny hoe lafiny avy aty amintsika ray aman-dreny a fa
raha ny orina sitrapon'ny tompo de jerevantsika ny am'zanaka ndray zany fa hoe ny andraikitsika ray aman-dreny aloha eo anoloana ny zavatra mitranga masy de misy foana ny andraiki tsy ny tsirairay avy eo anoloana zay mety mampiteraka olana zany fa ijery ny anjaratsika ray aman-dreny aloha tsika hoe ina ny anjaratsika eo anoloana zany manana ny andraikiny koa ny zanaka eo anandrehan'zany zavatra zany fa tsy hoe tsisy manana fahatsony fa misy andraikitra ihany koa fa ny atsika aloha ny jerevantsika satria isika no lehibe isika ny mila mahafantatra mahafy ny am'izay hoe manao hoana mety ho toepo ny zanaka eo anoloan'ireny fihetsika atao reny anehoana zay tsy fahafaliana anehoana fahatezerana izay fatelo dia fandavana tsy anome fampahirezana fandavana tsy anome fampahirezana tsy anome fanomezana ilain'ny zanaka ny fampahirezana azy amin'ny alalan'ny filazana ny ezaka vitany na zay zavatra nataony hita hoe mendrika hita hoe tsara na toetra io na zavatra samihafa io alohan'ny fahombiazana zany na teo amin'ny lafin'ny fianarana io na lafin'ny zavatra samihafa hita hoe mendrika hoderaina mendrika akasitrahana mendrika ampahirezana na fahendrena zany na asa mety hoe ny zavatra nataony misy asa nataony vitany tsara miandry fampahirezana izy ilainy zany ary zany no mampandrisika azy anao zavatra tsaratsara kokoa hatrany io moa fa averina matetika amintsika fa tsy maninona fa ilaina hatrany ny fampahirezana na everina ho zavatra atao tsy mahafapo atsika azy ny zavatra vitany ny zanakitsika rehefa nisy ezaka nataony nanao zavatra anakay de ilaina ny mampahiry azy ary zay no manosika azy anao zavatra tsaratsara kokoa hatrany fa ny fanabatiana ny fanambaniana na fanakianana n'lay zavatra vitany na de hita ary fa io mbola tsy tonga lafatra zany tsy mahasoa ny zanakitsika zany ary tsy mahatsara ny fifandraisantsika amin'ny zanakitsika tsy mampahazoto azy zany averintsika foana zany zavatra zany averina amintsika fa tsy tsara ny fanakianana ny fanabatiana ny ezaka zay fampanatao raha toka anitsika de tsara hatrany aloha ny mampahiry azy am'izay zavatra efa vitany aleo aloha atao ngeza be sy reny mihitsy hoe nankasitrahantsika le zavatra de any amin'ny farantsika vao hoe fa ito tsara ahitsy ohatran'izao ty tsara mba atao ohatran'izao atao raha nataona ohatran'izao ty vao maika ny tsara asongadina zany aloha lay ezaka vita any amin'ny farany vao manao fanitsiana kely tsika tsy maninona fa izay no mahatsara fa raha tonga de fanakianana de manimba n'le toetsaina sy le risipo zay anao zavatra indray amin'ny manaraka ka raha ometsika zavatra ndray izy amin'ny manaraka hoe ty misy zavatra ao tanterahana na hoe na ny fianarana zany na asa de tonga de matahotra izy hoe za ve tsy azo fanakianana indray anao an'ty zavatra ty satria tsy mba mahafapo mihitsy any dadana ineny ny ezaka zay mba ataoko ary tsy hitany reny ezaka ireny fa le tsy mety ao anatin'ny foana no hitany zay le mahatonga le fiainan'ny resipoa ao anatin'ny zanakitsika zany ka ilain'ny zanaka ho tsika ny fampahirezana ary raha tezitra sy malahelo tsika nefa zatra mampahiry de tsy aneo an'izay fampahirezana zay tsika eo alohan'izay zavatra ezaka zavatra mahafinaritra vitan'ny zanaka de tsapany ray io de ary to tsy nampahirezana ary to tsy hitany dada sy neny kory le zavatra nataoko de miteraka alahelo fahasorenana ao anatin'izay satria tsika mandatsy ampahiry no le endrika fanoliana izay ataotsika noho n'izay zavatra mety tany aloha tsy nety no tanterahiny zavatra tsy tiatsika no tanterahiny de manjary tafiditra ao anatin'indray le hoe ahilika izy tsy tiana indray izy ary de mitambatra indray reny de ny zavatra apetrany eo amintsika ray aman-dreny ataoko hoe etikety apetrany eo amin'ny ray aman-dreny de hoe tsy tia azy idada tsy tia neny nga tia za tsy tiana atao trano za ihany ny tsy tiana satria reny zavatra hoe endrika fanoliany reny rehefa mitambatra ho sika miteraka alahelo ratram-po ao anaty ao ary de lasa miteraka fieveran-tena ho tsy tiana zany andetsika aloha anaraka hira iray indray etsika mieritreritra ihany koa any izany
antokiny fifaliko Jesosy lazaiko ana nakonana ny aviko raha mitodika aminao lerakizy katsangano manatena ny antrana amboary tokatrano mandoalikamina i Jesosy tokiko zao mivavakamina matailay dadatiko iombondalana minao mbola zavatra iriko itarainako toy zao mifonilay reny tiko bakasy mitanana izy ireo dia miasa fatratra mananjavatra kendrena ary komana fatrafatra itombonay fahendrena tsary zany nefarako izy ireko andrandrako ilanao fiatsapazana azonay famobiazana fifandirana mpisefitra alavirina toko mifanaja mifandefitra zay no mairay tampo resiren'olona ihany mety tena andratra fo fomban-javatreny zany zao de zanakamano fanaratsy ireo natsara tena mamikiolalaiky babako ananjara fanompolanao irajo zay ankizy rasireny miara-mankatony teny nisafidy nahitambatra kautukatrano sambatra kautukatrano sambatra zavatra faefatra mandahy tsy anome lanja mandahy tsy anome lanja lasa
noho ny zavatra efa mitrango eo aloha zany hoe malahelo tsy fitezitsika noho ny zavatra samihafa zay ataony tsy araka ny sitrapontsika na tsy araka fifafijerintsika indrindra tsy araka sitrapon'andriamanitra de mandatsy anome lanja azy sika zany hoe tsinotsinona amintsika zay ataony mihevitra azo otony tsy misy sika zay ataony de ataony de ohatrany hoe tsy raharahantsika zay ataony eo izy miandry hoe mba hita ve zavatra ataony ny tsy fanomezana azy andraikitra zay tandrify azy de midika ho tsy fanomezana lanja azy zany ka mankarary azy zay satria midika aminy zany fanambanina azy zay ary rehefa matsiaro an'izay izy manano zay fiheveran-ten'izay izy de manjary lasa matsiaro indray hoe voailika indray izy tsy tiana indray izy aminy de hoe tsy tiana indray izy ary mila dinihana zany a ny zavatra rehetra zay atao inona no zavatra tokony ho atao rehefa misy zavatra mampalahelo atsika na mahatezitra atsika tonga hatrany amin'ny hatezerana ataon'ilay zanakitsika reny fa ny fomba samihafa zany a entina maneho tsy fitiavana na de fotoana tsy lava aza amin'ny alalan'ny tsy fanomezana lanja amin'ny alalan'ny tsy fampahirezana amin'ny alalan'ny tsy fanomezana tambitamby amin'ny alalan'ny fandavana tsy resaka fanapahana fifandraisana de manimba ny fihetsepon'ny zanaka zany manimba ny toe-tsaina ihany koa satria mahatsiaro izy a fa tsy tiana sy voailika eo anatrehan'ireny zavatra samihafa zay ataontsika ireny ekena fa malahelo sika ekena fa mety ho tonga sy amin'ny hatezerany zany matahotra ny amin'ny hoaviny zanakitsika eny amin'ireny zavatra samihafa zay tanterahany ireny mariny zany maharary atsika ray aman-dreny ireny zavatra ireny mahatonga atsika te hitrotra mahatonga atsika te amelively amin'ny fitenenana mahatonga atsika te hikapoka sy handratra mihitsy aza mahatonga atsika te hitsikera azy kanefa zao tsy efa zany foana ve nataonao hatramin'izay ary efa zany foana nataonao de manahoana ny fomba fijerinao a ale fifandraisanao amin'ny zanakao amin'izao fotoana zao hitanao fa nanatsara ny fifandraisana ve zany nampisy fiovana teo amin'ny zanakao ve zany zay no mila andinihana tena zany hoe eo amin'le fomba fiatrehana n'ilay tsy fetezana sy fahadalan'ny ankizy nety ve le fomba nentina no tanterahany satria ao anatin'ny fomafana sy ny alahelo tokoa de maika te anitsy izy zao de zao a ho velesiko mafy ho latsalatsaiko ho levoleveko de am'izay mahatsiaro saina de miofa fantadidio fa eo anatrehan'ireny a manana ny zavatra everiny fa ho marina aminy izy ary ao anatin'ny olana ao anatin'izay tsika vao apita zavatra samihafa matetika tsy de mahomby loatra tsony zay mety ho fananarana sy zavatra tiana ampitaina ao anatin'izay hoe fienjanana eo amin'ny olana samihafa mitranga zay hoe samy manana fomba fijery de ifandona eo ny hevitra de eo no apita anatra sy any sy fantsina matetika tsy de mandaitra zany koa tsy midika hoe tsy anitsika isika ray aman-dreny de mila mahatsiaro fa matetika eo amin'ny fahatsapan'ny zanaka miditra ao anatin'izany hoe fahatanorana zany hoe miala sakana zany de misy fiovanangeza be eo amin'ny tenany zany na eo amin'ny toe-batana na eo amin'ny fomba fisaitana mandalo fiovana ny zanakitsika ary betsaka amin'ireny tanora ireny reny zanatsika eny sahirana miatrika an'izay fiovana zay hoe ao anatin'le fahazazana miditra ao anatin'ilay fahatanorana sahirana izy miatrika azy misy tsy de sahirana oatra tsy manana olana eo amin'ny fiatrehana an'izay hoe fiovana makany amin'ny fahatanorana zay fa betsaka ihany koa nefa ny manana olana eo amin'izay fiampitana tetezana avy amin'ny fahazazana miditra anatin'ny fahatanorana zay ary ny olona rehetra ao anatin'io vanim-potoana io io vanim-taona io de te ampiseho ny maha izy azy izy ary te hoekeny izy ao anatrehan'izay hoe maha izy azy zay ary anjarantsika ny mila mahazo azy ao anatrehan'izay hoe inona marina zavatra zay mahazo an'ity zanako ty zay le fiovana zay zany mila azontsika zay hoe mandalo fiovana izy ary te ampiseho ny maha izy azy izy te hoekena
am'izay eviny sy zay fomba fiheverana zany eo zany izy manomboka mivelatra ary raha eo tsika manapoka lava sy atao hoe manam-pepo azy de manjary lasa misy fifandonana eo ary mety ho sairana koa izy eo am'le fivelarany zany amin'ny mahatanora azy amin'ny maha olombelona azy eo anatin'izay mila fitandremana zany eo satria mila mahazo tsika hoe mandaly fiovany ty zanako ty te ametraka amin'ny maizy azy am'izay izy ametraka ny ataotsika amin'ny teny frantsay hoe ny personnalitény de mila manampy azy tsika ivelaran'izay maizy azy zay maharary atsika satria matetika efa nomena fitezana kristianina izy araka ny sitrapon'Andriamanitra de matetika eo amin'io izy mivelatra amin'ny zavatra samihafa mahita zavatra samihafa de te hanandrakandrana sy ohatrany hoe lasa miala am'le sitrapon'Andriamanitra de eo tsika sahirana hoe zao ve fampianarana efa nomenanao zavatra efa azonao hatramin'izay ve de zao ve no vokatra azo rehefa midro anatin'ny fahatanorana ianao maharary atsika izay nefa mandalo an'izay betsaka ny mandalo an'izay ny tanora mila atrehantsika izay ahoana ny atrehana tsy hanapahana fifandraisana tsy ampisy tsy vamaika koa hoe hiady foana ny ray aman-dreny sy ny zanaka fa hisy firindrana ao anatin'izay fiovana atrehany zanaka midro anatin'ny fahatanorana zay fa ny vokatry ny endrika faniliana de fanimbana ny fifandraisana mandratra fo mampitombo ny antsana sy ny elanelana misy eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zay zany no zavatra tsara songadina amintsika hoe manimba fifandraisana ny endrika faniliana rehetra na inona izy na inona mandratra fo ary manakorotana ny fivelaran'ilay zanakitsika ihany koa zay miditra eo anatin'ny fahatanorana zany ka ny antony zany mahatonga atsika manao an'ireny endrika samihafa ireny de zao hoe tsy azotsika hoe mandalo fiovana le zanako zao de tsy eketsika le fiovana misy eo aminy akizy miditra amin'ny fahatanorana misy fiovana zay akizy notezaina tamin'ny fomba kristianina manana ny antsoina hoe kolotsaina kristianina miova tampoka eo lasa manana fomba fijery hafa mihitsy fomba fiaina hafa mihitsy zay zany ny olana inona ny vahaolana etitsika miatrika an'izay olana zay satria raha misy olana tsy maintsy mijery hoe ahoana ny fomba hiatrehana an'izay olana zay mba atonga firindrana eo amin'ny fiainana eo anivon'ny tokantrano zany zavatra toa sarotra amintsika nefa mila atrehantsika de zao hoe mila mahay manaiky an'izay fiovana zay tsika manaiky ny fiovana misy eo amin'ny zanakitsika zay le fiovana resahana eto zany de hoe eo amin'ny fahazazany miditra anatin'ny fahatanorana betsaka ny zavatra miova na eo amin'ny fomba fisainany na eo amin'ny fomba fiainany indrindra hoe mivelatra amin'ny namana samihafa izy sy amin'ny zavatra samihafa ny ivelany ihany ny manjary miova ilay zanakitsika sarotra be amintsika ny anaiky an'izany fiovana zany satria tsy mifanaraka amin'ny fomba fijeritsika sy ny kolotsaina ananatsika na maha malagasy na maha kristianina de tsy zakatsika zay fiovana zay maharary atsika zay de ny zavatra isariana sy atsika de zao jerevatsika ny jaona toko faefatra ny jaona toko faefatra ny amin'ny Jesosy Kristy sy ilay vehivavy Samaritany izay fantatra Jesosy ny fiainany fantany fiainany sy ny lasany rehetra teo anatrehany fahalalany Jesosy amin'ny toetrany sy ny fiainany taloha zany sy ny fiainany amin'izao fotoana izao de ny famonjena ilay vehivavy Samaritana no tena lehibe tao anatin'i Jesosy. Ino ny tantaran'ity vehivavy Samaritana ity? Vehivavy io zany de misarabady de manambady. Efa nanambady indimy raha vehivavy. Efa nanambady indimy izy. Ingeva ankehitrika ny amin'ny Jaona toko faefatra andininy fa 12.
hoy jesosy taminy andeha ary antsoa ny vadinao ka mankanesa ty raha vehivavina malika nao tamin'ny tsy manambady a hoy jesosy taminy marina ihany izan'olona zainao hoe tsy manambady ianao sady tsy vadinao tsy manambady ianao fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao ilay toeranao ankehitriny marina zay voalazanao zay hitatsika hoe eo anatrehan'ny izany zavatra rehetra miainan'ilay vehivavy zany de tsisy mihitsy endrika fanamelohana na fantatsana na fibedesana eto ataon' jesosy milaza tsotra mihitsy izy marina ihany zany lazainao hoe tsy manambady a fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao le toeranao ankehitriny marina zany voalazanao zany tatsika hoe le fomba fitenin' jesosy zany anatrehan'ilay izy hoe aseho n'ilay famarinana kanefa tsy manameloka izy na amin'ny tsara fa vao maika izy mbola hamafisiny hoe marina zany voalazanao zany ohatrany hoe mandainga le vehivavy milaza eto nefa tsy mandainga izy de lamafisiny jesosy hoe marina tokoa zany fa tsy manambady ianao satria tsy vadinao itoeranao io tsy vadinao io mety ho vadin'olona angamba ve fa tsy vadiny jesosy zany eto ny zavatra tiana asongadina amitsika zany de hoe tsy manameloka tsy mibedy ary tsy mitsara fa mampiseho azy a lay fahamarinana amin'ny fotosotra amin'ny fotony ary tsy misy endrika fibedesana ao anatin'izany na fananarana vao maika raha mahafisiny jesosy fahamarinana le zavatra n'olona zay nefa ny sady nahitsiny le izy ohatrazay zany no tsara hitondrana ny resaka rehefa miresaka amin'ny ankizysika resaka amin'ny zanakysika ny zavatra lehibe an' jesosy ny ty vehivavy samaritany ty de ny amonjena ny fanahiny ary zay koa ny mahamaky atsika ny amin'ny zanakitsika sy ny am'zay rehetra mifaneraserantsika nefa mbola tsy manana an' jesosy kristy ny amonjena ny fanahiny ahoana ny amonjena ny fanahiny ahoana ny fomba entina miresaka amonjena ary zay mamaky atsika eo anatin'ny raha miresaka amin'ny zanako zany de ahoana ny amonjeko am'ty zanako ty mampalahivany zanako miatrika fiovana izy ahoana ny anapiko azy aizany mahafe mife izao fiovana zao ivelarany amy tena tsara amy sitrapon'andriamanitra amy fahatsarana rehetra ahoana ny endrika hitondrana ny resaka hitatsika ty zavatra ataon' jesosy ary nao vakina tsara io zavatoko fahefatry de arao tsara mihitsy ny resaka rehetra ny fanaovan'i jesosy am'ty vehivavy samaritany ty fa mahafinaritra amy fitiavana ary fitiavana makany amy tanjona fa matetika tsika rehefa manitsy olona iray na miresaka amin'olona ray tonga de ny tanjotsika de hoe miovany sy ny amonjena azy maika be tsika ary de tonga de ny mamelively sy mananatra ny mamaika atsika de le fon'le olona tsy azotsika akory le olona tsy mahazo zay titsika ambara akory le olany olona tsy azotsika akory a fa terentsika fotsiny zao izy a anaiky ny hevitsika ary eo ny olana satria lasa tsy mifakahazo zany le resaka fa mila mifakahazo ny fo ny saina mila mifakahazo apo ary ampitaina atsika hita avy amy resaka atao zany hoe ty azy ianao a ary te amonjy azy zay ny resaka atao amy zanaka fitiavana resaka amy fotosotra fotony mitondra makany amy famonjena zay zany no fisotra ny resaka raha mamaky iny tsika hitatsika mihitsy hoe tena misy paikady tena tsara rindra ataon' jesosy am'ty resaka am'ty vehivavy samaritany ty hitatsika ny vokatra hoe niova fo izy ary de mitondra famonjena ny hafa ihany keo de niparitana anataminy ary zay vonjetsika ny zanakitsika ary mamonjy ny hafa mamonjy ny zandrina ny zokony mamonjy ireo tanora namany ihany koa ao anatin'izay fa zany tsisy endrika mihitsy faniliana ao anatin'izany fitiavana maseho anatin'izay ekena fo zany hoe katiko ane izy mampatonga na mananatra azy mampatonga mikapoka sy mibedy sy mananatra azy mafy fitiavako azy zany mariny zany fa tafita ve zay zavatra zay manahoana ny fahatafitan'izay fa mba miova ndray tsika miova ohatran'ity fomba nataon' jesosy ty miova hoe amy fitiavana ary zay fitiavana zay de tsapan'le olona mihitsy hoe tena ty azy ianao zany miresaka am'izany ary te amonjy azy ianao aloha niditra ny zanakitsika mila miezaka tsika zany ny amy toe-po
tsy maika ny anitsy avy hatrany de tsara sy amelively na avy hatrany de ikapoka ao anatin'ny atezerana fa ao anatina fotony ny anaovana ny zavatra rehetra fotony ary sady mivavaka mila vavaka foantsika na efa miresaka am'zany tseo de mila vavaka ampitony a ny fotsika indrindraindrindra fa ivavaka io ny tena zavatra lehibe zay tsy maintsy ataotsika satria tsy sika mihitsy zany mianova ny zanakitsika andriamanitra manova azy fitaovantsika ary zany lana ny vavaka foana ao amin'ny zanakitsika ekeo am'izay maha izy azy izy izay aloha ekeo am'izay maha izy azy izy aloha zavatra ngezabe zay vavaka sika fa zao koa anatrehan'izay hoe ekeo am'izay maha izy azy izy izay aloha satria io izy io ny fitsarana sy ny fanamelohana midika eo fanosehana sy faniliana zay araky nitatsika teo fanapahana fifandraisana zay fitsarana sy fanamelohana fa ekeo izy am'izay maha izy azy zay mila fantatsika fa araky ny fanlazaina teo olo ihany hoe rehefa manao an'ireny zavatra reny eny izy maharesy lahatra azy reny ary everiny fa mety mihitsy ary fakazahoana ampo ihany no afahana manovan'izay manazava azy kelikely an'izay satria te ampiseho amin'ny maha izy azy io isika teo aloha te ampiseho amin'ny maha izy azy izy zay ny fomba fijeriny zay ny fantany fa tsara sy mety de zay ny tanterahany ny olona rehetra de maniry no ekena amin'ny maha izy azy avokoa na iza na iza izay maha izy mila mba ekena am'izay mahazay zay maha izy azay maha iza zay na de zaza sy ankizy ary rehefa manomboka mihalehibebe izy de miandry sy mitady no ekena ny sandany sy maha izy azy zay averina indray hoe tsy mora ndray mandreny manaiky ny fiovanany iseo amin'ny zanaka indrindra rehefa manao fahadalana izy kanefa mila manao ezaky sika tsy mifanaraka ny fomba fijery sy ny fomba fisainany sy ny fanabeazana atsika ny zavatra asehony de tsy gagitsika hoe lasa manohitra rehetrany mila mihazona ny fihetse-po mihazona ny vava tsy tsara sy anameloko tsika nolohan'ny fitondratena tsy mety indray zanakitsika reny sarotra ny anaiky sy andray anazy reny ao anatin'ny fahadalany efa fantatsika fa ary mino fefa tsapanao inona lafiratsyn'ilay zavatra na izany aza de zao aza ahiliky izy aza ny ahona fomba samihafa endrika fetsika na fiteny endrika fanliana izy amin'ny mahazanaka ho azy izy amin'ny mahatiana ho azy izy amin'ny mahasombo ny aina ho azy tiavo izy satria zanaka ho izy ary fomba fanehoan'izay fitiavan'izay de tandremo fa tsy hoe avy amina vono materaka ratrapo fa mila mandinika tsara tsika eo am'lohan'izay mety ho fantsiana tanterahana am'ireny zanakitsika reny ndre rehefa tsika romanina toko fahadimy romanina toko fahadimy andininy fahavalo romanina toko fahadimy andininy fahavalo vaketsika amin'ny anaran'ny tompo fa andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty amonjy atsika Kristy averintsika fa andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty amonjy atsika Kristy ao anatin'io fahadalana sy ditrany zanaka ao io meteza ianao anotaka an' Jesosy Kristy ny maha ianao manontolo atoloro ny zanaka ao zany tahaka nataon'i Jesosy Kristy maty amonjy antsika izy tao anatin'ny fahotantsika sy fahadalantsika izy no maty amonjy antsika ary ny zanakitsika eo anatin'ny ditrany sy ny adalany io zay tsy zakatsika io izay atakaratsika hoe izao ny fahavoazana azo an'ity zanako ty de mila mijeritsika ny am'izay hoe tiako ty zanako ty zao ny zavatra nataoko taloha tova maika ny miapotika ny fifandraisako tamin'ny zanako fa nde ovako zany ataoko tsapany hoe tiako izy ataoko tsapany hoe tena tiako izy fa mila no matetika itsika maneho fitiavana ny zanakitsika tsy mahatsapan'le fitiavana satria le fomba itsika maneho le fitiavana tsy izay no andrasany
fa mila atao tsapany hoe tena tiana izy, tsy ny fahadalany no ekena. Ohatra n'Andriamanitra ny hoe tsy ny fahotantsika ny tiany ka hoe maty hamonjy itsika izy, tsy ny fahotantsika ny tiany fa itsika mihitsy ny tiany ary tiana hovonjentsika. Maharikoriko azy ny fahotana izay nahatonga azy maty hamonjy itsika. Tsy isika no hanova ny toetrany, ho isika fa Andriamanitra ihany. Aoka tsy ho tapahana ny fifandraisana, ampahirezo arak'izay azo atao izy, omeo hatrany izay tambitamby sy affection sy kalain-kalain rehetra, omeo lanjy izy, atao fitsapany mihitsy hoe tena tiana izy. Ary atao fitsapany amin'izay fitiavany izay, tena atao fitsapany tiana izy. Jereo ny Koritianina, toy izay rehefantsika ny Koritianina voalohany, fa hainao tsenjery izy ty fa tsy mahina avy atsika. Koritianina voalohany a, toko 7:14. Ny fitiavana maharopo sady mora fanahy. Ny fitiavana maharopo sady mora fanahy, izay fahamoram-panahy sy fahareta-po zay eto miaina miaraka amin'ny zanakitsika ao anatin'ny tokantrano. Izay no azo natota tamintsika tamin'ity androany ity. Efa nahainy tompony hanazava ny sainao hoe ahoana ny fomba entina mitaiza ny zanaka indray taorinan'izao fandaharana ray vatsy ray aina izao. Fa nahainy iny hanazava ny sainao, hanampy ianao ny amin'izay rehetra fikasanao, hanovana ny fomba fifandraisana sy fitaizana ny zanakao indray. Fiadanany tompo aminao ivavaksika. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'izay rehetra sitraponao tianao ampitaina aminay, nongoty ao anatin'ny fonay Jesosy Tompo, izay rehetra tsy avy aminao fa ny zavatra angatahany aminao dia izao hoe te hamonjy ny zanakay zahay satria tianay ny zanakay. Matetika sahirana izay ny amin'ny fanehoana izany fitiavana izany, matetika faneho-pitiavana seho anay dia make koa ady ny hafarany. Mangataka aminao izay tolory saina, feno fanahinao azy anay mitondra ny zanakay ao aminao mba hanana ny fiainana mandrakizay, dia ny fiainanay ny mba ho fitahinao any olona rehetra ary atonga ny olona ihany koa hanompo sy hojianao. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy tomponay. Amen. Fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4:50 ka hatramin'ny 5:50 eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.